Andro faharoa ny fampelezan-kevitra any Antsirabe ny candidat Jean-Louis Robinson era-jonary mampianana kosa indray mitsidika ny boribory-tany enina teto Andrenivohitra androany. Tsy mbola naraitatitra avy amin'ny faritra ny senita hatreto ahafahana mamantatra anisan'ireo mpifidy vaovao ho tafiditra ao anatin'ny lisitry mpifidy. Ny fahadimy volana izao no farafandraisan'ny fitsarana ireo anarana ireo. Hatramin'ny volana Oktobra, 4 alina sy 2 hetsy taona ny varina farana, raha toa ka 2 alina sy 2 hetsy taona izany ho an'ny taona 2024 iray manontolo. Izany hoe nihoatra 3 alina taona ny varina farana teto amintsika teo anelanelan'ny janoary ka hatramin'ny volana Oktobra, nefa tsy mbola mifarana ny taona. Ny stock, varimora sy mitombo no tena mandeha eny an-tsena. Ary farany, osy hafakely mahavita mandeha amin'ireny skateboard ireny ao anatin'ny feptaona 5 sekondra monja no avitan'ny alavirana 430 metatra tsy menjera. Manasanao mpanajara ary tompoko kilasy sy tompoko vavy ahatratra amin'ny farany. Sans abonnement, sans engagement, sans frais d'installation. Voyez plus grand. La télé autrement. Satbox by Elite Pro HD clé en main. Découvrez plus de 50 chaînes internationales. Informations, divertissement, documentation et plus d'autres options. 3G, YouTube, Internet VOD, Full HD 1080, Wi-Fi. En vente chez Technobéourir, Elite Ampeflou, Satbox by Elite Pro HD. Plus clé 3G, 470 milliards. Depuis sa source jusqu'à la mise en bouteille, l'eau de source Saint-Eau a préservé sa pureté originelle. Saint-Eau, votre source de santé. Ankafaliana trano tompoko kilasy tompoko vavy ny tsy tiana ny tokantranonao amin'izao hariva izao mpahafantarina anao ety amin'ny fiandohan'ny fampahalalam-baovao fa manambahiny sika amin'ny tianio ity tsy izany fa Andriamatoa tokony Anarakotomanga fantatra amin'ny solona anarana hoe GAD izay mpanao slam hitondra amintsika ny mahakasika ny hetsika izay ho karakarain'izy ireo. Mbola isan'ny andrasany maro ao anatin'ny fisotron'ny fifidianana fihodinana faharoa ny fanavaozana ny fampidirana ireo mpifidy sy tafiditra tao anaty lisitra tamin'ny fihodinana voalohany farany teo. Tsy mbola fantatra hatreto ny isa mazava hatramin'ny 15 volana Desambra izao kosa no andraisan'ny fitsarana ny lisitra ireo izay tokony ampidirana amin'izany fanampanazavana. Ny ratsa mangaika ny senita eny anivon'ny distrika no mandray atanana ny fitondrana ny anaran'ireo latsaka tsy tafiditra tao anatin'ny lisitry ny mpifidy eny anivon'ny fitsarana. Raha ny toromarika avy amin'ny senita Foibe dia ny 20 ny volana Novambra teo izy ireo no tokony anatanteraka izany mba tsy hampisy ny fitarazoana eo amin'ny fikarakarana ny raharaha. Tsy mbola naharay tatitra avy any amin'ny faritra nefa ny senita hatreto ahafahana mamantatra ny isan'ireo mpifidy vaovao ho tafiditra ao anatin'izay lisitry ny mpifidy izay. Raha ny fanazavana avy amin'ny senita Foibe, ny 15 volana Desambra izao no farany andraisan'ny tribonaly ireo anarana ireo aorian'izay tsy hisy intsony ny fandraisana anarana. Vitsy izay vao fantatra amin'ny antsipriany ny atotanisa momba izany ho an'ny teny anivon'ny fokontany sy ny birao mpifidianana ny laza ireo tompona andraikitra fa manodidina ny foloka hatramin'ny 20,000 ny mpifidy no tsy afaka nanao ny adidiny tamin'ny fihodinana voalohany no tanterahana ny 20 Oktobra lasa teo. Ny senita kosa nandà izany ary milaza fa miankina amin'ny asa mandeha ankehitriny andrasan'ny maro no ahafantarana ny isa marina. Mahakasika ny fampelezan-kevitra kosa indray Macrobeoririka no nanomboa ny kandida larana fahatelo amby telopolo ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana fihodinana faharoa. Nisaotra ireo nifidy azy tamin'ny fihodinana voalohany sy nanentana ny malagasy Jean-Louis Robinson hifidy azy amin'ny fifidianana fihodinana faharoa. Fantatra izao fa any Antsirabe no manohy ny fampelezan-kevitra ireo mpiaradia amin'ny kandida larana fahatelo amby telopolo ireo. Fanadidiny Nandriana Rajanson. Fisaorana ireo nifidy sy ny mpiaradia amin'ny antoko avana no lahateny voalohany nataon'ny kandida larana fahatelo amby telopolo tamin'ny fanombohana ny fampelezan-kevitra omaly Beoririka. Nanentana ny olona sahady amin'ny fanamarinana ny lisam-pifidianana sy ny kara-pifidianana ity kandida iroso amin'ny fihodinana faharoa ity. Tsy maintsy tafoditra eketo Président Marc Ravalomanana.
avatra ho an'ireo député ho amin'ny mouvance zay namana sy tapaka aiza malahelo nareo ary afatra ho anareo vahoaka zay fidy député raha mbola tianareo le teniko tamin'ny farany teo hoe maninona mora ineny no atao premier ministre azo mbola tazorona izany fa defidio député mouvance Ravalomanana. Araka ny fampalalam-baovao voaray avy amin'ny mpiaradia amin'ity kandida ity any Antsirabe amin'izao fotoana izao ny antoko avana miaraka amin'ny antoko zanaky dada tsy mbola hita niaraka tamin'ity kandida niseho vahoaka ity kosa ireo kandida hafa nilaza fa hanoana azy taty aoriana. Ny boribory tany enina kosa eto Antananarivo renivohitra no nanaovan'ny kandida Rajaonarimampianina fampelezan-kevitra androany rehefa avy nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy tany Vohipato Fianaratsoa izy omaly fanadidiny Nandriana Rajohnson natrany. Nanamarika ny fahatongavan'ny kandida laharana fahatelo teto Andrenivohitra androany ny fitsidihana nataony teny anivon'ireo boribory tany eto Andrenivohitra. Nijery akaiky ny zava-misy iainan'ireo mponina amin'ny andavanandro ity kandida ity ary avy hatrany dia nanome vahaolana manoloana ny fitarainy nataon'ny olona azy taka izany ity teto Anosy Be ity. Ny dinako aty ijery inona mahazo andreo olon'ireo mitondra vahaolana zay le hery vaovao azadino le amin'le faharoapolo volana desambra zay nanankiray fijerena akaiky ny sosialim-bahoaka fanomezana vahana ireo sehatra tsy miankina ary fanamorana ny fampidirana an-tsekoly araka izany no tetika asa ataon'ny kandida Rajaonarimampianina. Vonina hitondra ny firenena ity kandida laharana fahatelo amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa ity raha nambarany. Naorana namahatsika dia lasitsika midina manakaiky ny vahoaka tonga ty amin'ny faritry tony mijerena izany marina sa tsy marina zany vahoaka. Fiaramentana amin'ny vahoaka isa-bokotany isaky ny komuna no entin'ny Rajaonarimampianina sy ny mpiaradia aminy miatrika izao fampelezan-kevitra izao. Raha tsy ahivana tany Vohibato Fianaratsoa no nanomboany ity kandida ity ny fampelezan-kevitra. Faritany izay nazahoany vato be indrindra tamin'ny fifidianana fihodinana voalohany. Mahakasika ny fifidianana solombam-bahoaka kosa indray andro faharoa amin'ny fampelezan-kevitra taoriany naloran'ny filohan'ny MMM Ajo Andrianenary Velotsodrano ireo kandida solombam-bahoaka milatsaka amin'ireo farim-piadiliana 20 manerana ny Madagasikara. Nanomboka ny fampelezan-kevitra ny kandidan'ny MMM ny profesora Mamsou Fredy laharana fahafolo amin'ireo kandidan'ny Rotsaka Ofidiana ao amin'ny distrika Anarivon'ny Mambo fitetezana ny tanàna ihaonana mivantana amin'ny vahoaka no nentina natanterahana izany androany. Mbola mahakasika izay solombam-bahoaka izay hatrany fitaom-pivavahana kosa nanomboa ny kandida Andrilapi ny fampelezan-kevitra omaly. Efa ely ity kandida ity ny fanerasera tamin'ny vahoaka ny boribory tany voalohany mahafantatra tsara ny olan'izy ireo ary efa niezaky ny nitondram-pahana vahaolana tamin'izay fahafahana teo ampelantanany. Ny anohizan'izany fitsinjovana ny vahoaka izany indrindra no antony nirotsahany fidiana ho député fanampanazavana. Nahatonga ny tena manao filatsahany kosa dia avy amin'ny etaetavao satria manao zay aloha fidinana tena mifatra dia nahita tena fahoriam-bahoaka dia fahoriam-bahoaka ireny nalaina tany anatin'ny vahoaka mahasomba vahoaka ny tena dia ny etaetam-vahoaka navadika ho lalàna dia dinay mafy zany mba ho lalàna tena mifanaraka amin'ny filanonkolona indrindra no entinay hiady raha ohatra ka sitrapon'Andriamanitra tonga somatsara ao anatin'ny Assemblée nationale dia vahay. Dokam-barotra kosa no arahantsika izao mialohan'ny idirana amin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao. Depuis sa source jusqu'à la mise en bouteille, l'eau de source Saint-Eau a préservé sa pureté originelle. Saint-Eau, votre source de santé. Efatralina sy roa hetsy taona ny varina farantsika teo anelanelan'ny janoary sy ny volana oktobra 2024 raha toka ray alina sy roa hetsy taona izany ho an'ny taona 2024 iray manontolo. Niakatra ny fanafarana vary ho an'ity taona ity noho ny fienan'ny vokatra teto an-toerana ho an'ny mpanjifa manamora ny andavanandro ny fisian'ny varina farana na ilay antsoina hoe vary stock izay sady mora no mitombo rehefa andrahoany fanadidiny Ilta Asinjo.
eny amin'ny mpivarotra miena ny fatran'ny vary vitsin'ny mpanjifa. Raha ny fanazavan'ny mpivarotra tsy mijery ny kalitao loatra intsony ny mpividy fa izay mora vidy sy mitombo rehefa andrahoina no iantefany ny safidin'izy ireo. Stock mora indrindra. Stock aloha tena mahafatra ny olona amin'ny andavanandro. Ina moa fa tonga le hoe stock vidiana io? Vidiny mba moramora zany le prix. Masakasaka ny kokoa le vidy. Tsy mandeha mihoatra ny vary stock, ny vary gasy sy ny vary makalioka izay vokatra eto amintsika ho an'ny mponina eny amin'ny faritra ivy indrindra. Toa tsy misy karazany na kalitaom-bary hafa ankoatra ny vary afarana. Vary vidiana hoe stock. Ina moa fa tonga le hoe zay vidiana? Zay mora kureno. Mema masatsana. Misy fandraisana amin'ny mora sy hoe mitombo be zay. Misy izy mitombo, misy tsy mitombo. Hatramin'ny volana oktobra lasa teo, efa nihoatra ny 3 alina taona tamin'ny vary nafarana tamin'ny taondasa ny vary efa nampijirina teto Madagasikara. Mbola hitombo io fatra io satria mbola tsy tapitra ny taona. Amin'izao fotoana izao tsika tamin'ny volana oktobra dia 240 000 tonnes ny importation antsika. Nefa raha ohatra isa-taona raha mihoatra tamin'ny taona zao dia 210 000 tonnes de janvier à décembre. Dikan'izany misy ranerana 30 000 tonnes zany zao. Tsika nefa mbola tsy tonga amin'ny farany volana tsy tonga amin'ny farany taona akory. Zany hoe mbola mety hitombo zany io resaka fanafarana varytsika io. Tsy maraka ny filanin-tsena ny vokatra teto an-toerana tamin'ny tsy taona ity noho ny antony maro, indrindra ny tsy fahampian'ny orana. Nisy elanelana goavana vokatra izany ny abetsaky ny vary niakatra tamin'ny ity taona ity raha oharina tamin'ny taona 2020 ary samy voakasika izany avokoa ireo sopotry ny vary rehetra eto Madagasikara. Raha ny fanadihadiana nataony efa OSPAM aloha zany zao dia eo amin'ny 3 600 000 tonnes ny varytsika tamin'ity taona ity. Raha tamin'ny herintaona nefa ny 4 500 000 dia be da be zany ny very ao anatin'izay misy 1 million de tonnes latsaka eo zany tsy ampy ao anatin'ilay izy resaka padia zany ny resana, resaka vary akotra zany ny resana dia tena betsaka zany, tena be da be zany. Nefa tsika ny mponina mitombo foana ny vava-mihinana. Everina ho namenona ny elanelana teo amin'ny vokatra izay nitotongana tamin'ity taona ity arak'izany ny vary nafarana izay nahitana fitomboany betsaka. Raha ny fanazavana avy amin'ny sehatra mpanara-maso ny vary, tsy nahitana tranga toy izao teto Madagasikara an-taonany maro izao. Eo amin'ny tontolon'ny serasera mahatratra hatramin'ny 450 sy 5,000 sy 9 sy 9 sy 9 tapitrisa tamin'ny taona 2014 ny mpampiasa finday. Mirona amin'ny fampiasana ny smartphone ny mpanjifa amin'izao fotoana izao indrindra ny tanora noho ny fisian'ny interneto. Vokatry ny fisian'ny tambazotra sosialy izay mahasarika ny sain'ny tanora tato anatin'ny 5 taona farany fanadihadiana narendra Randrianomanana. Ny Facebook no tambazotra sosialy mitana ny laharana voalohany amin'ny fampiasan'ny mponina azy araky ny fanadihadiana nataon'ny Scan Counter Black stata nanomboka tamin'ny taona 2010 ka hatramin'ny 2020. Anisan'ny mampiroborobo izany ny fisian'ny smartphone izay efa afaka manolo tanteraka ny solosaina entina an-tanana. Tao anatin'ny taona iray niakatra 500,000 ny tapa-avitry ny mpampiasa ny Facebook. Ny finday misy ny internet tahaka ny smartphone no tena malina ny tanora. Fitaovam-pifandraisana tsy mifidy toerana sy fotoana izay mifanaraka amin'ny fampiasana tanteraka ny Facebook. Le téléphone zany amin'ny lafiny matoy anao vidy ohatra lafo ohatra zany dia amin'ny lafiny asa zay. Ohatra za zao ohatra ty amin'izay misy anaty dia afaka miditra foana zany ohatra connecté internet any amin'ny fiasako. Satria zao ohatra miasa amin'ny station anankiray dia afaka ohatra manao dépannage, manao insertion na zavatra tiako alefa ohatra zany dia ty amin'ny téléphone any zany manao anazy satria zay sy ny le téléphone nafa zany mety tsy mahavita anazy. Smartphone zany mba hifandraisako amin'ny mpiara-miasa rehetrarehetra dia izy konko manao zao fitena zany. Afaka anaovana Facebook, mora ampiasaina, fiambina kokoa ohatrotry. Mitombo isa-taona ny isan'ny mpampiasa ny teknôlôjia avo lenta eto Madagasikara izay tafiakatra 5,9 isan-jato izany tamin'ny taona 2020. Tafiditra ao anatin'izany fampiasana ny smartphone na eo amin'ny sehatra ny asa, ny fianarana sy ny fialamboly. Anka samy liana amin'ny fampiasana nyity vokatra vao ity ny mpiasa, mpianatra na olon-tsotra. Mitetina hatramin'ny 9 alina sy 2 hetsy ariary ka hatramin'ny 2,5
enina tapitrisariary ity finday avolenta ity ho an'ny mpivarotra iray eto Andrenivohitra. Telefona ohatrany telefona mazaratsika afahana manao appel, afahana manao SMS sy ndretraretra fa ny fanampiny mahavita ny asa rehetra izay tiantsika atao amin'ny ordinateur. Raisiko zao hoe raha ho ana mpiasa bureau mpianatra ohatr' izany dia mahavita manokatra fichier Word, Excel, PowerPoint, PDF sy ny sisa reny. Raha ho ana matianina amin'ny multimédia dia azo asiana logiciel izy dia afaka manao montage vidéo. Afahany mampiasa amin'ny fotoana rehetrarehetra, afahany manao ny asany, afahany mifanerasera amin'ny manodidina anazy, afahany malala vaovao. Mitovy amin'ny foza raha ohatra ka tsy configuré ny resaka internet ao anatiny tena marina. Zany hoe na ny zavatra ampidirinao ao anatiny ao ary application, jeu dia mila internet daholo. Téléchargement ndreny zavatra eny, ny actualisation sy mise à jour ndreny zavatra eny dia mila internet daholo. Dia izay ny tena ilain'ny olona ny manantona ity, ankoatrany hoe hividy vaovaovao dia manao configuration an'ireny zavatra ireny ao anatin'ny téléphone, juste les réseaux internet mba ahafahany mahazo an'ireny karazana zavatra rehetra ireny. Vokatra avy amin'ny tsena aziatika mifandanja amin'ny fahefan'ny vidin'ireo mpanjifa eto Madagasikara ny teknôlôjia avolenta afaran'ny mpandraraha. Tsy ny eto Antananarivo ihany no mampiasa ny smartphone fa mirona amin'izay ihany koa ireo renivohiparitra manerana ny nosy. Nosokafana tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena androany sabotsy ny fankalazana ny 70 taona ny Skototil eto Madagasikara. Tanora maro avy amin'ny faritra 5 misy ny tiro eto Antananarivo no tonga nanatrika ity hetsika fanokafana ity maraina io fanokafana ihany koa natao androany fa mbola isy ny lasy nasionaly ataon'izy ireo miaraka amin'ireo tanora tily rehetra manerana ny nosy amin'ny taona 2024. Manompo zao zany ny voalohany fa mbola andeha daholo ny formation dia lastobily dia lastobily zany hoe le ahafahana mampiona olona any amin'ny 17 000 personnes zany ilasy amina toerana anankiray. Tsy voatery ao Antananarivo iny fa mety hoe faritany fa sationany zany ny androany fanokafana mandritra ny taona 2024 zany ny fankalazana ny lastobily. Jean Christian Bourcar ny fiainan'ny mponina andavanandro amin'ny alalan'ny sary sy ny teny ary ny fitiavan'ny malagasy ny baolina kitra no nentiny tetsy amin'ny IFM Analakely. Malagasy eny an-dalana eny an-tsena ao an-trano ireo sary miavaka voarakitra ao anatin'ny fampiratiana hoentiny ity artista ity. Madagasikara paradisan'ny pakasary. Izay no namitianany Jean Christian Bourcar, pakasary vahiny vao monina eto Antananarivo nandritra ny iray volana izay. Ny mponina malagasy manodidina izay no loha hevitry ny fampiratiana etsy amin'ny IFM Analakely. Antananarivo, tanàna izay ahitana ny endriky ny tranga rehetra eo amin'ny fiainana. Baolina sy teny no misongadina eo ampovoan'ny trano fampiratiana izay misy hevitra ambadika avokoa. C'est un peu une métaphore de la société malgache. Et j'avais commencé à faire une collection de ballons, donc des enfants des quartiers qui les fabriquent eux-mêmes. Et je trouvais ça très étonnant parce qu'ils sont tous très différents avec une personnalité. Donc c'est un petit peu comme si j'ai imaginé que ces gens-là représentaient, les boules représentent, les ballons représentent peut-être les ethnies ou différents personnages de la société malgache. Iray volana niarana tamin'ny mponina malagasy ka ny sary no fitaovana nitondran'ny heviny sy ny fijeriny momba n'ity tanàna ity izay manankarena sary tokoa. Behoririka, Analakely, Ambojatovo. Fihetsika andavanandro voarakitra ary narantiny Jean Christian Bourcar etsy amin'ny IFM Analakely. Et j'ai vraiment essayé de faire une sorte de portrait de la ville. Donc je ne connais pas bien Tana, c'était vraiment une promenade, une errance on va dire. Et voir vraiment qu'est-ce que je découvre, mais on a été vraiment très très bien reçus et très aussi plein d'images à faire quoi. Madagascar, c'est un peu le paradis des photographes je pense. Tsy mionona amin'ny fampiratiana ity pakasary vahiny ity fa arahany atrikasa izay misokatra ho an'ny rehetra. Mpakafy ny sary sy ny tontolo no natafiditra eo amin'izay sehatra izay anisan'ireo liana amin'izay ionjandry ny aina. Pakasary vahiny anazy zany dia manana ny traika efa manokana izy amin'ny mampakasary tsotra anazy moa zany dia amin'ny mampakasary vahiny anazy dia manana ny traika efa izy raha ny parcours koa ny jerena dia hitako hoe efa lasa lavitra izy dia ho anapakasary vao misandratra zany ohatranay hoe vao mitsofoka ao anatin'ilay tontolo ilay izy
tsara foana zany mandray torohevitra mandray traikefa mandray kiana na tsara na ratsy zany amina oloatra mizara sady mandray fifanakalozana traikefa no eo amin'ny pakasary vahiny sy ny malagasy manomboka omaly ka hatramin'ny 1 desambra ho avy izao etsy amin'ny EFM Manalakely. Ny sary, ny feo, ny oronatsary, ny haingo entina ao anatin'ny fampiratiana no tena mampisongadina ny Antananarivo sy ny mponina ao aminy. Tiany lalana na danse de rue hip-hop ho an'ireo izay tsy mahalala isan'ity mahasarika tanora maro amin'izao fotoana izao tsy mifidy taona fa nankely na ny lehibe dia samy mandray anjara avokoa amin'ny maheny amin'ny lalana azy dia ny amoron-dalana eny amin'ny arabe ireo tanora miangaly izany. Iajara Andriana Toandro. Analakely ny tsena mameno ny arabe sy ny fitohanana amin'ny fiara vetrano no an-tsaina raha vao maheno izay anara-tanàna izay. Ho an'ireo tanora sasany kosa nefa toerana fifanakalozana traikefa sy fanazara-tena ho an'ireo mpiangaly street dance na hip-hop hoy ny fahafantarana maro azy amin'ny ora tsy fianarana. Hira rehefa mifinday fotsiny dia raikitra ny dia tsy matahotra ny ho folaka sy mianjera fa efa zatra ady. Isan'andro zay manao entraînement io zay zany tsy dia manatona professionnel fa zay samizay to mifampianatra dia misy mampianatra danse ny be da be zao ny mampianatra danse fa tonga eto koa izy satria eto mantsy point de rencontre anay zany eto point de rencontre anay dia ohatra hoe misy biboy zany ny fiantsonan'ny bandy hoe breaker boy dia ndray ohatra hoe misy avany Antsirabe le rony dia tonga eto dia toa dia eto tonga dia eo izy dia mandray anazy daholo ny bandy eto eto tsisy hoe vola na tsisy an'izany eto tonga dia resaka lalao danse tonga dia ho an'ireto tanora reto manana ny nofinofiny ihany koa izy ireo ny ho lasa matianina amin'ity sehatra ity ka handray anjara amin'ireo fifananana iraisam-pirenena. Tanjonanay zany mba hayan'ny danse mba ho professionnel mba hay ie en spectacle concert manao fifaninanana. Ny tanjonay moa zany izy ity mantsy zany maneran-tany le izy efa misy compétition mihitsy zany foroniny any ivelany ao a France misy battle of hira battle de l'Ouest dia misy ny sélection par pays. Ny Afrika zao vao vita tamin'ny Fakomaly teo. Tsy ny eto amintsika rery fa maneran-tany saika manao toy izao avokoa ny tanora mpiangaly ny hip-hop. Tsy vitsy ireo olo malaza no nivoaka avy eny amin'ireny sekoly lalany ireny. Raha ny tantara ry zareo Amerikanina nanao voalohan'ny street dance ka nianatra izany avokoa ny rehetra. Maneran-tany marobe ireo fananana ifanandrina ny tanora mpandiny hip-hop. Misy ny sekoly manokana mampianatra ity karazan'ity ity eto amintsika saingy mbola tsy malaza firy toy ireo any ivelany. Araka ny fanambaranao teny amin'ny fiandohany ny fampahalamba avao dia manambahiny sika amin'ity anio ity tsy izy izany fa ilay mpanao silamo afantatra amin'ny solona anarana hoe Gady. Miarabanao. Miarabanao ny anto. Misy ny hetsika izay ho karakarainareo afaka lazalazainao amin'ny mpijerintsika ve ny mahakasika ny andindiny mahakasika izay hetsika izay. Andian'ny faefatra tokoa ny silamo national amin'ity taona ity. Silamo national zany hoe hetsika anankiray mampivondrona an'ireo mpanao silamo rehetra eto Madagasikara arak'izay tratra moa zany. Satria efa somary mivelatra ihany le taranja tao anatin'ny fotoana nisy ny 7 taona zay. Le silamo national andian'ny faefatra ity dia isy tanàna 7 andray anjara: Antsiranana, Mahajanga, Toamasina, Antananarivo misy ekipa anankiroa, Antsirabe, Fianaratsoa ary Toliary. Dia ireo poeta rehetra tany amin'ny faritra, efatra isaky ny faritra izy ireo ho tonga eto Antananarivo dia hifanandrana ao anatin'io le fifananana eto io le silamo national andian'ny faefatra. Dia ny amin'ity taona ity manomboka amin'ny Latsinainy faha 5 ka hatramin'ny Sabotsy faha 14 ny volana Desambra le izy. Dia ao anatin'ny io herinandro io misy zavatra maromaro mitranga. Le Sabotsy vao tena hoe fifananana famaranana an'ilay silamo national izay efa nataony sélection tany amin'ny faritra. Fa ao anatin'io herinandro io misy fampiratiana, misy ihany koa fampisehoana spectacle mihitsy silamo miaraka amin'ireo taranja hafa toy ny hoe mozika, dihy sy ny tariny. Dia zavatra tsara ho fantatra koa hoe fiaraha-miasa ny Madagaslam izay ataontsika hoe karazana fédération mampivondrona an'ireo mpikatroka silamo poésie rehetra maneran'i Madagasikara. Izy io fiaraha-miasa miaraka amin'ny IFM, Institut Français de Madagascar, CGM, Centre Germano-Malagasy, IKM, ivitoeran'ny kolontsaina malagasy sy ny Alliance Française. Eny ary isaora ianao tondra izay fanazavana izay teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV. Saora indrindra ny anto.
Eo amin'ny vaovao iraisam-pirenena kosa indray mahavarina ny zava-bitandra-olombelona rehefa nifandimby teto amin'ny fampahalalam-baovao ireo fanambo maro tao ny vita ny teratany allemande iray ny azakazaka amin'ny kiraro avo ny lehilahy mahavita ny fiara farany kely indrindra maneran-tany tsy diso anjaro amin'ny bokin'ny Guinness 724 ihany koa ny biby hatreto aloha ny osy no mahavita ny elanerana lavitra indrindra eo ambony skateboard arahintsika avy hatrany andindiny mahakasika izay. Sinema ity fa tena izy ary tena biby miaina ito hitantsika amin'ny sary ito fa tsy hoe akory sary namboarina. Manam-pirofo fa tsy ny olombelona ihany no afaka mandeha amin'irony skateboard irony fa na ireo manana tongotra efatra aza. Biby hafakely api toy ny osy rehetra sy ny biby fiompy saingy ny mampiavaka ity osy iray avy any Florida ity ny fahaizana mandeha amin'ireny skateboard ireny. Mahavarina ny zava-bitany api ao anatin'ny feptaona 5 sekondra monja mahavita halavirana 430 metatra izy. Antony nazahoany toerana ao anatin'ny boky Guinness 724 na izany azy tsy ity osy ity ihany no biby tafiditra ho isan'ny mahavita zavatra mahagaga indrindra ao anatin'ny boky Guinness fa hatramin'ny omby sy ny amboa ary ny soavaly ihany koa. Entintsika amin'ny fotoana manaraka indray izany. Dia iny ihany koa no entina mamarana ny fiarahantsika tamin'ity arivo ity azadiny ny manaraka ny 10e Tour de Matao amin'ny taranja siklisma ao aoriany ny fampahalalam-baovao izay eo amin'ny dingana fahatelo amin'izao fotoana izao. Metraka ny veloma amin'ny alatsinainy tahaka izao indray veloma tompoko.